Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Kolosiana 3:17. Tafiditra ao anatin'ny atao hoe fiarahamoniny fivakivakisana isika ankehitriny noho ny fivoarana be dia be misy eo anivon'izao tontolo izao. Kanefa dia ilaina ny manana ny atao hoe fitiavana, ny firaisampo, ny fahalemem-panahy. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa noho ny habetsaky tsy fankatoavan-dalàna dia emangatsika ny fitiavany maro, ny fankahala, ny fanenjika. Lasa tsy misy intsony firaisampo ary lasa olona masitsika daholo, tsy mba malemy fanahy. Izao anefa ireo rehetra izay natao batisa ka natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia hiezaka mihitsy izy ireo atakatry ny aminy hoe efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Ny olona natao batisa zany nandray an'i Kristy, nandray ny fahamarinana dia voalohany indrindra maty ny amin'ny toetra ratsy, maty ny amin'ny fifankahalana, maty ny amin'ny fahotana rehetra, alevina le fahotana. Ary ny faharoa dia izao, mitsangana ho amin'ny fiainam-baovao, manana ny fiainan'i Kristy. Natao hita ao amin'ny fiangonana ireo zavatra ireo, maty ny amin'ny toetra ratsy rehetra dia maty avokoa ary mitsangana amin'ny fiainam-baovao, toetra vaovao, toetry ny fitiavana, toetry ny firaisampo, toetry ny fahalemem-panahy. Ireo izay efa natsangana niaraka tamin'i Kristy ho any amin'ny fiainam-baovao, ireo no olom-boafidin'Andriamanitra. Ry namana, maranitra dia maranitra izany teny izany. Ireo izay natsangana ao amin'ny Kristy ho amin'ny fiainam-baovao, ireo no olom-boafidin'Andriamanitra. Raha toa izany ka mbola miaina amin'ny toetra izay tsy araka an'Andriamanitra feno ota, dia mbola tsy olom-boafidin'Andriamanitra raha ataontsika mahitsy ilay andalany teny teo. Masina ao an'Andriamanitra izy ireo, voatokana ao an'Andriamanitra izy ireo, ary eo ambanin'ny faneken'ny famonjena ny fiainan'izy ireo. Mitafy ny akanjo-pahamarinan'i Kristy izy ireo, ary dia miavaka amin'izao tontolo izao ny fiainan'izy ireo, ny fisainana, ny fanaona, dia miavaka. Malemy fanahy sady tsy miambinampo izy ireo, tsy miavonampo. Raha ohatra ka tsapa fa niara-maty tamin'i Kristy isika, dia hiara-belolamina indray ary dia ho azominy mandrakizay mandram-poveriny Kristy izany voady natao tamin'ny batisa izany. Tsy hanan-kery aminy intsony ny ota sy ny herin'ny Satana, fa dia fiainam-baovao isan'andro no hiainany miaraka amin'i Jesosy. Tsy izany ve ny faniriantsika? Eritrereto hoe mifankatia avokoa izao tontolo izao, tsy misy mifankahala, tsy misy mifanenjika, tsy misy mifandrafy, tsy misy masitsika, malemy fanahy. Inona na inona ataonareo amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'ny Kolosiana 3:17. Ateraka ao amin'ny Kristy, manana fiainam-baovao, hivavaka isika. Misaotra tompo tsara, mafy dia mafy ny hafatra, manindrona dia manindrona ny hafatra, kanefa tianao mba hiaina araka ny sitraponao izay fitiavana, firaisampo, fahalemem-panahy, toetra vaovao ananan'ny olom-boafidy. Omeo anay izany, ampianaro hiaina araka ny sitraponao izay Jesosy eo, amin'ny anaranao irery ihany. Amen.